中央到这个这边这几个红色。Thank you.
Sobat. Auksikipetraka ari hava, auksikipetraka. Aty aloha mbola malalaka tompoko, mbola afaka hipetrahana ato dia afiantsika mba handroso aty anoloana.
Rehana malala rehetra eo amin'ny tompo nodimandry teo amin'ny 17 taonany ny Irlandy Hery Andrea Mahazo. Tonga entsika idiran'Andriamanitra, tonga entsika hampahery ny azo manjo, ary tonga entsika andre ny tenin'Andriamanitra. Ho aminareo aniny fiadanana hitsangana isika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ao aorian'ny salamo izay vakiko dia ny hira voalahatra ao amin'ny fandarana no irahantsika hira fanampiny 2:30. Aminao Jehovah no anaratako fanahiko, Andriamanitra ianao no itokiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy faliny fahavaloko aho, eny tsisy menatra izay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no menatra. Ampafantaro ny lalanao a Jehovah, ampianaro sitrakao aho, tario ao fahamarinanao ka ampianaro fa ianao no Andriamanitra famonjena, ianao no andrasako mandritry ny androko. Amen. Sika tompo ry tompo rainay an-danitro raha ino mifamondrampo amin'izao fotoana
isaranyity avana ity zao. Manantona anao zahay, tsy miafina aminao tokoa fa manjombona ny tarehanay, fenao alahelo ny fonay noho ny fahoriana amin'ny tambesatra. Mangataka aminao Andriamanitra izay ampaherezo, esory aminay ny fahakiviana sy ny famozam-po mba hitoeran'ny fiadananao anatinay. Tompo, ny finoanay sy ny fanantenanay dia ny aona amin'izao mpanomponao zao amin'ny fotoana hitsangananay amin'ny tena maty ankoa rehefa tonga ny fotoana andehananay. Ankehitriny anefany resy zahay. Soa fa eo anao Jesosy afaka manohana anay amin'ny fanahina mazoto, hahaizanay matoky anao. Izao fotoana afaka atrehanay izao ara Tompo, dia inonay fa angatahanay amin'ny anaranao irery ihany, ary mifanahy masinao ani ho aminay hatrany hatrany, ahafahanay miatrika patoniana ny fotoam-bavaka atrehanay. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray ny fampiononana sy ny famindram-po no ivavahanay toy izany. Amen. Mahazo toerana isika ry havana. Ira fanampy ny fahavalo amby roapolo no ataontsika araka ny voalahatra ao amin'ny fandarana alohan'ny makina ny soratra masina.
kisian'ny teny avy amin'ny soratra masina isika ry havana. Salamo fahasivy amin'ny telopolo. Salamo fahasivy amin'ny telopolo andininy fahafito ka hatramin'ny farany. Salamo fahasivy amin'ny telopolo andininy fahafito ka hatramin'ny farany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary ankehitriny, inona no andrasako Tompo? Ianao no atenaiko. Manafaha amin'ny fahaditsoko rehetra. Aza manao ho fanakorana ny adala. Angina ka tsilo ao bava fa ianao no nanao izao. Aoka hitsahatra ny fikapohanao ahy. Reraka aho azo ny famely ny tananao. Anatra noho ny fahadisoany no ananaranao ny olona. Ka nanimba ny hatsaran-tarehiny tahaka ny kalalao ianao, zava-poana tokoa ny olona rehetra. Mandinisa ny vavako Jehovah ary mianoho ny fitarainako. Aza mangina amin'ny ranomasoko fa vahiny aminao aho, sy mpivahiny tahaka ny razako rehetra. Aza trehinao aloha dia ho miramiraina indray, dia ny aho tsy mbola lasa ka tsy eo titsony. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, hitendra ny fahamarinana. Alohan'ny torinan'ny ten'Andriamanitra ry havana dia hitsangana isika hanao ny hira 800.
Salamo fahasivy amby telopolo andininy fahasivy. Salamo fahasivy amby telopolo andininy fahasivy. Mangina ka tsilo bava fa ianao no nanao izao. Ry havana malara rehetra ao ny tompo, ampitombonao amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Mangina fa tsilo bava fa ianao no nanao izao. Izany ten'Andriamanitra zany ry havana no ten'Andriamanitra no safidin'ny fianakaviana hifampaherezana noho ny amin'izao fahoriana miseho eo aminy, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenena amintsika tsirairay avy izao. I Davida no nanoratra ny teny. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe i Davida olona tena mafy raha ny toetrany, nefa nanino Davida no nangina. Inona no nasehon'Andriamanitra tamin'ny Davida? Nataon'Andriamanitra inona izy no sady mangina no tsy milobava? Raha nanaraka tsara ny vaky teny tsika ry havana, indrindra moa raha toizana taty amin'ny andinin'ny faharoa ity teny ity, dia nandalo fanaintaina ny Davida. Nihetsika indray ny aretiny ka nandalo fanaintainana izy. Eo amin'ny andinin'ny faharoa no hatazanana izany. Ary rehefa eo amin'ny andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina indray dia mahatsapy Davida fa fohy ny andro iainana. Fohy ny andro iainana. Natsiaro izy fa mila sady mangina no mila milobava. Eo amin'ny andinin'ny fahafolo dia tazana koa fa voakapoka izy. Itsika angamba dia mahafantatra loatra ny amin'ny tantaram-piainan'i Davida ry havana. Aoka hitsahatra amin'ny fikapohanao aho, reraka aho, azon'ny famely ny tananao. Tsara olo loatra ry havana, fa mandalo fahasahiranana izy noho ny sedry izay asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Aty amin'ny andinin'ny faha 1 dia matsiaro Davida fa zava-poana ny olona rehetra. Simba ny bika manendriky ny olona, zany dia sahany ato. Zava-poana, simba ny hatsaratare tahaka ny kalalao, zava-poana tokoa ny olona rehetra. Raha ireo ry havana no anisan'ny antony izay hitan'i Davida fa nampangina azy, sombitsombony ihany zany. Fa inona kosa ary ny dikany hoe angina ka tsy lobava? Ny voalohany azo resana amin'izany ry havana dia ny maizy azy an'Andriamanitra no lazaina amin'izany. Ny maizy azy an'Andriamanitra no lazaina hoe mangina ka tsy lobava. Satria Andriamanitra no afaka manao izay tiany. Ataony marary ny olona dia marary, ataony faly ny olona dia faly, ataony mitondra enta-mavesatra ny olona dia mitondra. Zany hoe Andriamanitra no mitondra, izy no mitompo marika, izay tiany atao no atao, ka tsy misy afaka mandahy izany ny olona rehetra. Eto moa ry havana, ny amin'ny fahafatesana ohatra, raha fahafatesana ny lazaina, vao zazakely vao mena vava dia alain'Andriamanitra, izay no tiany. Zaza efa lehibebe alain'Andriamanitra, izay no tiany. Tanora, ankizy, antitra, izany hoe raha amin'ny resaka fahafatesana ho antsika piny dia izay tian'Andriamanitra atao ihany io. Any azontsika atao kosa dia maninona? Manaiky ny fandaminana asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha amin'ny arena ohatra dia izay mihitsy ny voalaza ny soratra masina, Jehovah no mampanankarena ary Jehovah koa no mampahatra. Izany hoe misy ny manana, misy ny manamanana, misy ny tena manana ary misy ny tsy manana. Efa voasoratra ao anatin'ny soratra masina izany. Raha eo amin'ny faniriana ohatra, misy ny te handeha mba ho any avaratra nefa any atsimo ny tian'Andriamanitra hitondrana azy, misy ny te hakandrefana nefa any atsinanana ny tian'Andriamanitra hitondrana azy. Izany hoe ho antsika pino dia mila manaiky ny sitrapon'Andriamanitra isika. Feno ry havana ny anjaran'ny olona raha tena mankatoy ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ny anjaran'ny olona dia ny manaiky, ny anjaran'ny olona mandefitra, ny anjaran'ny olona mijoro sy maharitra, ary ny anjaran'ny olona mangina tsy milobava eo anatrehan'Andriamanitra. Mila mangina tsy milobava tsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria Andriamanitra ho antsika pino dia izy no afaka manao izay tiany. Fa ny faharoa azo resahana amin'ity teny ity ry havana dia izao: ny mahatsinotsinona ny olona. I Davida ihany no milaza izany.
ny olombelona dia alahatra fa tsy mpandahatra, ny olombelona dia arovana fa tsy miaro, ary ny olombelona dia ombana fa tsy momba. Ao amin'ny salamo fahavalo amby telopolo moa ry havana, ao amin'ny salamo fahavalo amby telopolo ny andininy fahatelo amby folo sy ny faefatra amby folo dia miresaka mihitsy ny fa izaho dia tahaka amin'ny marenina ka tsy mandre, ary tahaka amin'ny mona ka tsy mahalobava, eny tahaka ny olona tsy mandeha sady tsy misy teny avaly eo ambanin'ny fitahian'Andriamanitra izay asehony. Izany hoe tsy mahavita na inona na inona rehefa tonga ny tsy azo anoharana, tsy navita na inona na inona isika rehefa tonga ny tsy azo anoharana. Rehefa nandeha namanga, rehefa naheno hoe ny laosan'Andriamanitra izao mpanompo izao, dia ozy izy ny ankizy efa tena niezaka izay pastera, efa nanao izay nety fa izay ny sitrapon'Andriamanitra, ary marina izany, efa nanao izay nety tokoa na ny fianakaviana fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny anjarantsika azany tokoa tsika rehefa azo ny zavatra maro dia toa lasa miherikerika foana. Antsika rehefa azo ny zavatra maro toa lasa mivanaka fotsiny. Antsika rehefa azo ny zavatra toa lasa mihodinkodina, toa tonga amin'ilay fiteny hoe very fanambola velona. Izany ny tao manjo rehefa azo ny zavatra mitondra amin'ny tsy-hampozana. Ry havanao, mila isika manaiky izay miseho asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mila isika manaiky fa atody midona amin'ny vato isika eo anoloan'Andriamanitra. Mila isika fa manaiky fa izay zany Andriamanitra irery ihany no afaka mibaiko ny mombamombantsika. Ny Joba raha moa dia resy lahatra, inona ny tsy efa nataony Joba, fa nilaza izy hoe moa tsy ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Nanirantsika ao amin'ny FFPM raha ohatra irahintsika loatra 12 sy 900 dia milaza mihitsy sika rehefa mira hoe izay rehetra sitraka ao no aoka mba atao izao, fa mahasoa ny tianao atao ny sitraka ao. Tao amin'ny andininy faefatra amin'izany izy zany dia mbola milaza natonga aza ny manjo ka ory sy mivaky-po ho toy izao ny teniko atao ny sitraka ao. Tampamaranana sady ry havana, inona moa isika toy ny rano mitete eo ambony ranomasina isika, toy ny rano mitete eo ambony ranomasina be isika. Tsisy dikany eo anatrihan'Andriamanitra, kely sy bitika isika. Manoloana ny herin'Andriamanitra, manoloana ny fahefana ka leo mangina. Mafy tsy misy ohatra ny Davida, nefa tolefika izy teo anatrihan'Andriamanitra. Aleo tsy miteny satria malemy, aleo mangina satria voafetra, aleo mangina satria alahatra feny. Andriamanitra ry havana no mitantana ny fiainantsika, na ny hita na ny tsy hita, ary hitantsika ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ampahirezina ny vady andefomandrina, ampahirezina ny ankohonana sy ny zavikeliny rehetra, ampahirezina ny piraitam-po rehetra. Mila mahery isika. Ny fahanginantsika izao dia raha tena mangina isika dia Jesosy Kristy ny metitra atsehatra eo amin'ny fiainantsika, satria Jesosy Kristy ilay milaza hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, ary tenina anie zany hoe izy miaro ny kambotsy sy ny mpitondran-tena. Raha mino isika dia vonin'Andriamanitra miaro antsika. Ry havanao, mila mijoro isika. Ilaina tokoa no mitanondrika satria tojo ny alahelo. Nefa amin'ny fiainana tsy vitany no mitanondrika fa mila mitraka isika noho ny zavatra maro atrehany eo amin'ny andavanandrom-piainantsika. Ko ampaherezantsika noho ny amin'izany ry havana, ary ny tompony hitahirizany teny ao amintsika. Amen. Rayo
mivavaka isika. Raio rainay any an-danitra ianao, amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsangana ny tena maty no anatonanay ianao. Toritory ny fonay, mitanondrika ny lohanay, mirotsaka ny ranomasonay. Kanefa mihitsy izahay fa ianao dia mahay mampionona anay. Inona tokoa fa na dia maizina aza ny andronay dia mbola mirapiratra eo amin'ny tara-pahazavan'ny tavanao izany. Raio, ianao ny toky sy fanantenanay. Fantatray fa tianay ianao, ka na dia ory ary izahay dia mbola faly eo aminao. Mitoera ty anatinay Tompo, ary meo anay ny fiadananao. Indreto ny ankonan'ity mpanompolanao ity. Arovy izy ireo, meo hery ahafahany mijoro, ny piraita-po aminy, ny piraita-po amin'ny vadiny. Tompo malalo, misy ny fahabagana, koa ianao Tompoandriamanitra no tianay hirotsaka atsehatra hiditra eo amin'ny fiainan'izy ireo, hanampy azy ireo noho ny amin'ny zava-manahirana miseho aminy. Dia noho izao fahoriana izao. Ao koa ny mpiarabelona amin'ny rehetra, ireo ratsamangaika rehetra amin'ny fikambanana izay misy azy. Ianao Tompoandriamanitra no ameno mibanga amin'ny tsy fahampiana noho ny fahalasany. Eo ny fiangonanao, ny mpiara-monina. Tompo, ianao Tompo ray no fampiononana no ampahery hatrany hatrany, ka ahafahana manohy ny asanao. Maro ny zavatra tianay holazaina aminao, fa voafetra ny fahalalànay. Ko maro koa ny fiombonanay eo aminao, dia iombona izay any vavaka nampiananao Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakana, atao ny sitraponao, dia atany taky ny an-danitra. Ilay ny anasazo amelany eloka, taky ny amelana izy meloka tao. Raha izao mitondra nay ho fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana fanatanterahana ny rakitsika ry havana araka ny voasoratra ao amin'ny fandaharana ary afaka fampiresahana tamin'ny fianakaviana dia misy hira izay noforon'ny leranga izay natao antsika io no iraina zao ary anatanteraka n'izany ny fianakaviana. Misy hira anankiroa izay mpanoman'izy ireo moa zany ho tanterahana eo ampanantanterahana izany. Afaka mandroso ety androana tompoko dia anatanteraka ny hira. Ny dikona miroso avy hatrany sika ry havana. Tsy tokoa dia raha mifono izay mianaka tsirabe ary taona fiainana fitatana itony lesina mamazy ny fianosana dia Yeah.
Hira magfaj, izay tsisy mianakavy. Hira mampina ny dala fo misy tavela. Tena misy tam'izao hoe tia atao sesena. Tsy tanteraka moa izy fa noho ny asa izay nisany teo amin'ny firenena dia tetera fotoa ka amin'izao irako azy ity Kami rasa
Esquema trabalho contínuo alimentar. Trabalho contínuo alimentar. Esquema apaixonante. Esquema apaixonante. Esquema menjadi harapan. Hari ikara menjadi harapan itu. Ikara harapan. Jika sendiri ibu dan aku saja mati yang kombinasi kita mati dengan namanya. Tujuan mana di Tanzania? Kita bagaimana isinya Pak? Apakah di biasa masyarakat ada manusia? Tetap dijual bisa. Hari supaya kita bagaimana bisa saja Tuhan butuh Tuhan maafin dalam karena Tuhan maafin para sami seperti bisa iwan yang dinatu di fakta setiap kulai memangca makali pasokan ini anut nani nan prabakarina izai atutariu kami karana izoko binezau panu kami tunami para sami lu mafad pan pacar berapus paciri luar saka izawa buat dia manipulasi berapu beracana buat sikaya. Tujuan orang kalau ini kan yang buat sikaya. Di pasangan dia bukan dalam buat sikaya punya, ini aja orang banyaknya. Rasa untuk binau, ya saya menghitung dari sini dia bilang Vienna makasih. Itu aku sampai mati sama ditutupnya semuanya apa di fiaranya tidak tinggal mati di sumbu fiara cita orang dari pabrik pantukan bisa cuma di pusat dia itu yang ada akai itu yang ada bisa kita dalam setiap kedua itu sisi di fungsinya di patungan yang di fasa di kolam
mitantany amin'ny firavana zao ny vatany tranovorona manaraka ny fianakaviana. Mino aho fa tsy lavitra amin'ny fasana noho izany tsisy fianakaviana hijoro raisin-tanana aty tokotany fakina dia miroso avetrany matemakany ny fasana izy. Manana ny fotoana isika revana hitsangana isika nao amin'ny ampalantony mirapanako fahavalony voalohany soaloha dia atolotra ny tsodrano ary avy eo ny 10 sy 500 dia afarantsika amin'ny tena masina izany. Raiso ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra an'i Jesosy Kristy tompo andro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay izay ny ahatanteraka rareo amin'ny tsara rehetra nao sitrapony ka hiasa ao anatiny izay akasitrahany ny masony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Baru
izany ary fanahy masina. Amen. Dia koana no mitoratra vorona manaraka ny fianakaviana dia miroso araka izany ny fivoazika ihany.